Akoatra ireo mpikambana hafa efa nanatanteraka ny fanambaram-panana ny teny anivon'ny Bianco dia tazana nanatanteraka izany ihany koa ny ministra ny fambolena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary ny ministra ny varotra sy ny fanjifana. Araka ny lalàna dia nirosy tamin'ny fanambaram-panana ireo ministra mpikambana ao amin'ny governemanta. Isan'ny tsikaritra nanatanteraka ny adidiny ny teny amin'ny foiben'ny birao homisana ny ady amin'ny kolikoly eny Ambohibato koa Andriamatora Vatomanga Roland ao ministra ny fambolena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Ny antony lehibe nanaovana an'izany fanambaram-panana zany dia voalohany aloha fanajana ny lalàna, nefa koa faharoa dia fampisehoana fa ny ministeran'ny fambolena sy ny fampiroboroboana eny ambanivohitra dia vonona hanaja ny lalàna manankiry satria efa miditra amin'ny tany tan-dalàna na ny état de droit sy ny tany manaja ny fitondrana tsara tantana na ny bonne gouvernance. Izay antony roa lehibe zay no nahatonga ny tenako nanatona ety amin'ny Bianco. Marina fa hoe azo natao araky ny tenin'Andriamatoa Tale Général Bianco ny nampanatotra zany olon-kafa iraka na tale ao amin'ny ministera zany na membre kabinetra ohatra, nefa kosa everiko fa araky ny fitenenana hoe ny tompon'andraikitra voalohany no tokony anome ohatra dia ny tenako no nandeha tatia. Tonga nametraka ny fanambaram-panana ny teny amin'ny Bianco ihany koa Andriamatora Fidy Manana Narson, ministra ny varotra sy ny fanjifana. Tsy adidy fotsiny fa fampisehoana ohatra ny mpiray tanindrazana ihany koa izao atao izao hoy isy Andriamatora ministra. Izy ty fanajana lalàna voalohany indrindra. Faharoa zany anjaranay tondro ao anatin'ny firenena manome ohatra amin'ireo vahoaka rehetra, manome ohatra amin'ireo mpiara-miasa rehetra hoe efa hafa ny amin'ny titona ty nahazo président élu tsika tsy mametraka ny fanjakana tan-dalàna dia mba anjaranay kosa ministra no voatendry mba hitarika amin'ny vahoaka sy hitarika amin'ireo mpiara-miasa hoe zao ny lalàna tokony andalana fa tsy ohatran'ny tsy teny hoe taloha tsy ohatran'ny manao fahazatra ohatran'izay. Io moa araka ny teninao teo ny DG hoe sy ny éducation izy éducation ho anay mpitondra vaovao ho an'ireo vahoaka zay hoentina koa tsy vitanay rery akory ny izy fa misy éducation dia araky ny teninao teo ihany koa hoe misy zavatra tokony apetraka mba hisondroana ny hoe tsy siny le zavatra. Araka ny lalàna dia tsy maintsy miroso amin'ny fanambaram-panana ireo mpikambana amin'ny governemanta telo volana taorian'ny nisy na ny endrena azy. Nampisehon'ny fahavonona ny ary asa amin'ny Bianco amin'ny fanatanterana ny ady amin'ny kolikoly avokoa ireo ministera roa tonta.